Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo, misaorany Jehova ary fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehova ary fanahiko, ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarona famindrampo sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanoranao modindray toy ny an'ny voromahery. Amen. Aoka hivavaka isika. Miara manondrika ny lohanay eo anoloany ny seza fiandriananao izahay Andriamanitra, ary manonona ny fiderana, ny fanajana, manome voninahitra ary mankalazanao, satria ianao no Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, nanomboka tamin'ny fahariana izao tontolo izao, tamin'ny fanarenana izao tontolo izao, tao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy, ary amin'ny fitondrana ny tantarany izao tontolo izao mandraka ankehitriny. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra koa ianao, ka nahatanteraka ny fikasanay ho tonga eto an-tranonao amin'ity maraina ity, natao anatin'ny orana aza ny toetrandro, na dia eo aza ny atsika momba izany. Fantatray fa manafana ny fonay ny fanahinao masina. Indreto izahay mbola miondrika eo am-pototry ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy koa, ho fangatahana famelana miaiky ny fahadisoanay, ary maniry indrindra ny hanononanao indray ny teny manao hoe: na dia mena tahaka ny zaka aza ny fahotanareo, dia ho fotsiko tahaka ny ora-panala. Ary mankasitraka Tompo fa eto ianao, efa manatrika anay sahady amin'ny alalan'ny fanahinao masina, vonina hitarika anay mandritra izao fanimpona masina izao, hampahery anay amin'ny alalan'ny teninao ane ianao, ary hampirisika anay hanome voninahitranao amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Matio 5:15 hatramin'ny 7:10. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo ny teny. Ary noho ny tonga tao Kapernoma Jesosy, dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe: Tompoko, ny ankizilahiko mandry ao an-trano, marary ny paralysisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy: ho avy aho ahasitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe: Tompoko, tsy mendrika hidiranao ambanin'ny tafitranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany, ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izao amin'ny anankiray: mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa: avy dia avy izy, ary amin'ny andevolahyko: ataovy izao dia manao izy. Ary noho nahare izany Jesosy, dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho, na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakany lanitra. Fa ny zanaka ny fanjakana dia riana any amin'ny maizina any ivelany, any no isy tomaniana sy ny fikotroan'ify. Ary Jesosy niteny amin'ilay kapiteny hoe: mandehana, tongava aminao arak'izay ninonao. Dia sitrana tamin'izany ora izany ilay ankizilahy. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola tonoina amintsika ry havana ny fahasoavan'ny Tompo, ary tombo ao amintsika ne sady iorina ao anatintsika ny finoana marina araka ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina mbola omba antsika hatrany eo am-panarahana ity afatr'Andriamanitra ity. Niverina manoloana antsika indray ny filazantsara ny Matio 5:15 hatramin'ny 7:10. Raha efa nivelomany fiangonana ny alahady lasa teo tao anatin'ny perikopany fanimpom-pivavahana zany. Raha ianao zao no anontaniana hoe inona re ny foto-kevitra tamin'ny afatr'Andriamanitra alahady e?
raha ohatra mantsy ilay izy tsy hitadidy dia averiko eto indray aona tsara mihoatra ny fefy maninona ny elanelana mandrava ny elanelany efa fantatsika araka izany a ny tantara izay lazaina eto amin'ity soratra masina ity ankoatra ny hoe taoriana indrindra ny toriteny lava nataon'i Jesoa teny atendrombohitra dia nisy ireo sokajin'olona izay tonga nanatona an'i Jesoa naneo ny farisendahany vokatry ny toriteny ary ampatsevina indray fa amin'izao anjara mofinainantsika izao dia manamboninahitra romanina miaramila manamboninahitra romanina no manatona an'i Jesoa ary mangataka ho an'ny mpanompony miaramila manamboninahitra romanina no mangataka ho an'ny mpanompony manatona an'i Jesoa ary mangataka ho an'ny mpanompony finoana mampahagaga eo amin'ny 10:10 tsy olona no gaga fa i Jesoa mihitsy hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo ary nonona izany Jesoa dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely azy raha tiako izany amin'izao fiombonantsika kristianina izao dia ny hoe Jesoa miteny hoe io misy manamboninahitra anankiray jeneraly tonga manatona an'i Jesoa mba hivavaka dia Jesoa miteny hoe tena tonga ty miaramila ity tsy mbola nahita finoana mihoatra noho izany a na dia aminareo dekona azy amin'ny dekona nahita amintsika tsisy jeneraly tsisy amiraly koa mahalana mihitsy izany any amin'ny fiangonana tena mahagaga izany ry havana mahagaga ny mahita olona feno voninahitra manana fahefana tonga manatona an'i Jesoa ary mangataka amin'i Jesoa finoana mampahagaga romanina jentilisa no tonga amin'ny finoana ary manamboninahitra miaramila no resy lahatra efa entsika eny amin'ny fiarahamonina izany hoe miaramila mivavaka be mahagaga ny olona tokoa izany mpanompo sampy tonga ny ovafo dahalo ny ovafo natao retandren-danitra izany tamin'ny fotoanandro mahagaga ny hoe tena tafiditra mpiangonana iriarian'ny fiangonana fa nisy manam-pahefana ambony tonga namaly ny fanasany no ny fotoana miavaka anankiray tonga tao mihitsy raha alina tsy zany moa izy ity raha fotoana miavaka ka tsy nanasana ny anina dia ohatrany tsy inona mahagaga ry havana ny finoany manamboninahitra anankiray ary indrindra hoe manamboninahitra resy lahatra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny filazantsara amin'ny herin'i Jesoa Kristy isika tafahoana ao anatin'izao fanompoam-pivavahana izao asehoy fa miorina amin'ny finoana ianao ka na inona toerana misy anao eo amin'ny fiarahamonina mba ho tonga figagana eo amasony betsaka ianao noho ny finoanao na olo manan-kaja ianao na mety anjorom-bala ianao na fanao ny olona tsinotsinony eny tevatevaina azy ianao any amin'ny andraikitra misy anao any amin'ny asa ataonao ao atokantranonao dia atao figagana amin'ny maro ny fiorenanao amin'ny finoana ny faharoa ry havana ny finoan'ilay kapiteny eto
dia finoana tsy mampahagaga ihany fa finoana nampanetry tena azy. Ny finoana atao amin'ilay kampiteny dia finoana nampanetry tena azy. Voalaza tao ny hoe manamboninahitra izy fa nanatona ani Jesoa mba hangataka. Fanetretena, nampifanetretena izany. Manamboninahitra, manatona ani Jesoa, mitaraina, hangataka. Ao amin'ny soratra masina dia misy filazana olona natosiky ny finoana ka nanetritena teo anatrehan'ny tompo. Misy olona ao amin'ny soratra masina lazaina hoe noho ny finoana ny filazantsara dia tonga nanetritena teo anatrehan'ny tompo izy. Maromaro zany ao amin'ny asan'ny apôstôly dia akasantionany sika ny amin'ilay tandapa etiopiana ao amin'ny toko 7:9-9. Lay tandapa etiopiana. Zao ny voalazan'ny soratra masina. Rehefa nandre ny fampianaran'ny Filipo lay tandapa etiopiana dia hoy ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano, ary hoy ilay tandapa, indro rano ka inona mono mahasakana tsy atao batisy. Tandapa tsy nifidy izay hoe karazan-drano inona fa noho ny faharesen-dahatra tamin'ny filazantsara nampianarina tamin'ny soratra masina notoriany Filipo taminy vao nahita rano izy dia nanetritena ataovy batisa aho. Ary eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 dia miresaka ny amin'ireo vehivavy manakaja ny soratra masina. Asan'ny apôstôly toko 7:12. Andininy 2:12. Zao no voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Koa maro tamin'ireo nino ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy jentilisa nanan-kaja sy ny lehilahy. Maro tamin'ireo no nino ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy jentilisa nanan-kaja sy ny lehilahy. Tsy vaovao amin'ny soratra masina zany hoe misy olona manan-kaja ka miondrika sy manetritena noho ny finoana nateraky ny filazantsara vokary ny toriteny tao anatiny. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Mizao ny fiangonana dia mitodika amin'ny atao hoe marefo ny anjorom-bala ary toa manadino ny olo manan-kaja. Ohatra ny mety ho azy amin'ny olona ny mahita hoe io misy mahantra tonga mivavaka. Normal zany anaty fanankizosina ny hoe normal. Fa raha mahita olona anankiray izy miditra am-piangonana manana ny toerany eo amin'ny tany sy ny fanjakana fa izany moa ilay kapiteny romanina manamboninahitra romanina dia gaga izy. Ohatra ny zavatra tsy tokony hisy zany. Kanefa dia izany no nitranga teto. Nanetritena ilay kapiteny romanina ary nitaraina sy nangataka tamin'ny Jesoa. Sika manaraka izao fanompoam-pivavahana izao ry havana, asehoy fa miorina amin'ny finoana ianao, eto manatona ny tompo ny voninahitrao, manetretena, angatao izay tianao angatana aminy. Manamboninahitra atosiky ny finoana miorina tsara, vonina anetretena ka ho tonga mpangataka eo anatrehan'i Jesoa. Hoy izany koa ianao ry havana. Ny fahatelo ny finoana tao amin'ilay kapiteny dia mampihevitra azy ny hafa. Izay nirosony ho mpangataka teo anatrehan'ny tompo na dia manamboninahitra azy izy dia tsy antony mahakasika ny tenany fa ahoana ho izy? Ny ankizy lahy, marary, ny paralysisa, mijaly roatra. Ny finoana izay tena miorina tsara ry havana dia tsy finoana mampiodikodina fotsiny ny fisainanao sy ny fihevitrao momba ny tenanao, fa tena finoana mivelatra ho an'ny hafa, mampihevitra antsika ny sasany sy ny manodidina antsika. Dia mazana rehefa mivavaka isika
dia mihitsika eo amin'izay atao hoe momba ny tenantsika tokoa ane zany vavaka izany voatanisa amin'ny atsipiriany tsy dia tsaroana ny vady aman-janaka mahalana ny vavaka ho an'ny fianakaviana isika ankoatr'izay dia lasa fosafosa sy resabe ny an'ny mpiara-miasa fa tsy vavaka lasa fitsikerana sy fitanisana alahelo sy fasairanana ny amin'ny raharaha-pirenena ry havana malala rehetra amin'ny tompo n'izao fiarahantsika mivavaka izao dia ampianariny soratra masina sika fa ny finoana miorina tsara dia tsy finoana mangejanao an'ny tompo tsy ho anao fa finoana mampivelatra anao ikatsaka ny ho an'ny hafa anio dia mba ho tahaka ilay kapiteny koa ianao tsy hanetry tena ka hangataka ho an'ny tenanao ihany fa manomboka amin'ny an'ny tena ho ny fitiavana hoy ny Pilaza fa mieritreritra indrindra hoe mba inona ho an'ny hafa mba ho tsarovanao amin'ity an'io ty na dia amin'ity an'io ty ihany azy ilay mpifanila bodirindrina aminao midy ao anaty tamboho tsy fantatra ao anarana akory mba tonoana izy fa izany ny olona miorina amin'ny finoana finoana mampahagaga finoana mampanetry tena ary finoana mampihevitra ny hafa mandiana ho toy ilay kapiteny Romanina amen ivavaka isika tompo mbola fifaliana ho anay tokoa ny nandre ny teny mampiorina ny finoana mampandiny tenanay mba ahatonga anay hanana finoana igagana eo anoloan'ny ankonana hitoeranay fianakaviana fiarahamonina sy ny manodidina anay eny igaganao Jesoa mba hahatonga ny finoanay iorina tsara ka hampanetry tenanay irosonay toy ny mpangataka na inona voninay tranananay zavatra azonay ireharehana toy ny fananana sy ny harena ny fahaizana mampahalalana ny tanjaka sy ny hery ny endrika amam-bika ay tsinitsiny reny rehefa tena miorina amin'ny finoana izahay fa mampanetry tenanay hangataka indray hiroso toy ny tsinitsiny eo anatrehanao mahantra eo anatrehanao ary tsy hoe ho an'ny tenana ihany fa raha miorina amin'ny finoana izahay dia tsy maintsy hivelatra ho an'ny hafa ny fangatahana ataonay ao aminao Jesoa tompo ankehitriny ary izahay dia mangataka aminao ny mba hanomezana ho anay ny fanahy masina hanananay finoana miorina tsara mba hampahagaga ny olona ampitombo faharesendahatra olona ny fijoroanay mangataka ny fanahinao masina mba ahatonga anay hanana fanetretena ary tsy eritreritra ny asoa ny tenana ihany fa ny an'ny hafa koa dia miombona izahay amin'izao vavaka fangatahana izao dia hivavaka ho an'ireo marary ho an'ny tenanay izay lalova ny faharisarisana sy ny rofy ho an'ny manodidina tsy fantatra iakory izay mety miaritra fanaintainana ara-tsaina olana samihafa fanaintainana rabatana mitady dokotera tsy mahita tsy afaka mitsabo no ny fahefa mividy dia apetraka eo ampelantananao ny fifalianay tononay eo aminao ny mpiara mivavaka rehetra aminay na izanay izy ireny na kely na lehibe na inona ataony amin'izao ora sy fotoana izao Andriamanitro ataovy may manatona anao amin'ny finoana miorina tsara izy ary miantoraka aminao amin'ny fahatokiana sy ny fanantenana ny hery ny teninao dia tononay aminao ny firenenay maro ny resabe fitarainana izay mivoaka eo am-bavan'ny malagasy mpiray firenena aminay tsy eto an-tanindrazana ihany fa hatrany ampitan-dranomasina tsy vitsy ireo manao fanakiana sy fitsikerana fa amin'izany tompo ho anay miorina amin'ny finoana dia ataovy miavaka sy masina izahay na dia manana izay fitsikerana azo lazaina azy na dia manana fitarainana
tokony ho tany saina be azy ambonina zany dia ataovy mahay mifeireny ho amboara-tokana eo aminao izahay ka mametraka ny momba ny firenenay eo ambany tanam-pahasoavanao ry mpanjaka ny mpanjaka tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany mivavaka indrindra ho an'ny fandriampahalemana tanàn-dehibe hatrany ambany vohitra ireo lasibatra zany tato ato dia hitondra fampaherezana sy fampiononana ho azy ireny ianao ary ampahery koa ny mpitondra fivavahana mifanoja amin'ny vahoaka anao Andriamanitra tratra ny herisetra sy ny antsojay samihafa mivavaka aminao izay Andriamanitra ny amin'ny fikelezanay nataon'izao fiangonana izao mba vokatra be ho an'ny filazantsaranao mankasitraka ny amin'ireo ezaka rehetra vita nataon'ny kristianina ary mbola tianantenanao ny amin'ny ho avin'ny fiangonana dia tononay izany vavaka izany miaraka amin'ny vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra meo anay anio izay nasahaza ao anay ary mamelany herokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen mitsangana ny fanekempinoana larana voalohany ataontsika mialoha ny hira anolorana ny tsodrano mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy tanalahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijara napako Pontio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any evy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombona ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen raiso amin'ny finoana ary ho tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no mahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo mandiana amin'ny fifalian'ny tompontsika amen ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen